Miarapa-tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'izao alina izao asainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovao politika ary nondeha hanombohantsika avy hatrany ny fotoana atao Port Berger sy Ambanja ary Nosy Belleville no nanombohan'ny candidat Marc Ravalomanana ny fampelezan-kevitra ho amin'ity androany ity nandritry ny fotoana ny tafandy tamin'ny ponina tamin'ireo toerana nalehany dia nifantoka tamin'ny manifesto izay fanamby ifanaovany amin'ny vahoaka malagasy mba ho fanarenana ny firenena ny famelabelaran-kevitra nataony raha tsika avy hatrany ampahany tamin'ny lahateny nataony tany Ambanja sy Port Berger. Tonga eto tsy zany mendaменdanao président fa no fahitako fa tena mijaly ny vahoaka tsisy mpiarotsony izy miravoravo tanana ary tompony mangatakatana ohatra ratsy ho an'ny vahoaka malagasy zany hoe maka fahefanan-keriny zany na manao coup d'état zany tena ohatra ratsy ary efa ohatra ratsy tsy voafitehinao tsony satria hainao mpitondra manao an'izy ka anizy zay no mahatonga hoe tsika anamboatra fa tsy mba andavo tsika anangana fa tsy andoro ary tsika hijoro amin'ny fahamarinana zany ady amin'ny kolokolo zany tsy maintsy ataontsika ny jero anazy tena kion-dalana anankiray eto amin'ny tantara Madagasikara ty fifidianana ity tsy zay olona rehetra mikabary na manambola no tokony tanteraka tsara ny asa fa zay olona mitana ny teniny ary tena mitondra marina le hoe anangana firenena vanina. Vaovaon'ny finoana mpizaika avy amin'ny diocèse iraika amby roapolo manerana ny Nosy no tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fihaonam-ben'ny tanora katolika na ny JMJ tany Mahajanga. Lohahevitra voizina ao anatin'izany hoe aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao. Tonga nanome voninahitra ity fihaonam-be ity ihany koa ny candidat larina fadimy amby roapolo Marc Ravalomanana ary nanome afatra ho an'ireo tanora rehetra nanatrika izany. Edena Elia. Andro faharoa ho an'ny fihaonam-ben'ny tanora katolika androany na ny journée mondiale de la jeunesse andiany fasivy izay tanterahina eto Mahajanga. Tetỳ amin'ny village touristique Mahajanga no nifampitaona ireo tanora analiny nanome voninahitra ity andro lehibe ity. Omaly no nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy. Tamin'ny fomba manetriketrika ihany koa no nilanjana ity azo fijalian'ny JMJ andiany fasivy ity. Fa isan'ny zava-dehibe tao anatin'izany ny fankalazana ny Eucharistie izay nitarihin'ny Monseigneur Benjamin Ramarson évêque Anatsiranana. Aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao. Izay koa nolazain'Andriamanitra amintsika tanora marobe sy izay tanora rehetra afaka miaino sy manaraka izao amin'ny alalan'ny onjam-peo maro samihafa sy ny fomba rehetra azahoany an'izay dia miteny amintsika tsiraikiraiky amintsika tsirairay Andriamanitra aza matahotra ry tanora zanako malalako fa sitrak'Andriamanitra ianao sitrak'Andriamanitra ianareo. Tsy nitsanga menatra ny tanora katolika tao anatin'ity JMJ atao eto Mahajanga ity. Samy naneho ny firaisampo sy ny fiarahana miombona ao amin'ny Kristy ireto tanora ireto. Tonga nanome voninahitra ity fotoana ity ihany koa ny candidat ho filoham-pirenena Marc Ravalomanana. Miara-miomby mpifaliana amin'ireto tanora katolika ireto noho ny fitoviana amin'ny maha-kristianina. Manana afatra ho an'ny tanora ao anatin'izany ny tenany. Tena faly satria amintsiny hoe tena fiombona ny kristianina rehetra indrindra fankalazana ny tanora amin'ny JMJ. Efa tonga taty tamin'ny fotonanan'ilay lakroa dia tonga tindray zao tena faly satria hitany mihitsy hoe misy firaisana ao anatin'ny vahoaka kristianina indrindra fa ny tanora dia miafatra hoe egnaniaka iray ohatrao daholo malagasy rehetra. Niaraka ao tanora malagasy mba hanana fiainana ohatran'ny fiainana tanora amin'ny tany mandroso mba mandroso mba manana ny avenir ny tanora malagasy. Zay ny andrasako faly aho rehefa manana ny tokantranony izy manana ny fiainana izy manana ny amponana izy tanora malagasy tena faly zao ny tanora no avy firenena ary tanora afaka manamboatra zavatra mitondra an'ilay hoe innovation satria iangena be ny fahalalana
dia ny tanorantsika eto mitsiriritra ny tanora any amin'ny firenena mandroso dia ny tena mahafaly ahy indrindra hoe zao a misy firaisany tanora eran-tany raha ty GMJ ty dia mitondra zavatra lehibe ho an'ny tanora kristianina malagasy. No marina tamin'ny fandefasana afimanga ihany koa ny fanokafana omaly mba ho mariky ny fifaliana. Mariana mofa ny 14 ny volana Oktobra izao no famaranana ity fiaonambe ny tanora katolika izay tanterahina eto Mahajanga ity. Eo amin'izay lafy ny finoana izay atrany dia ifarana ny alahady 20 Oktobra 2024 izao ny fankalazana ny jobily fa-10 taona ny FJKM sy ny faha-900 taona ny diran'ny mission LMS na London Missionary Society teto Madagasikara. Fa ny pompivavahana izay tanterahana ao amin'ny kianja be ny Mahamasina ny alahady 20 Oktobra ho avy izao amin'ny 10 ora maraina no maranana ny fankalazana ny taonjobily izay anentanana ny zanaky ny FJKM rehetra manerana ny renivohitra. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Tany Antsiranana no nanokafana ny fankalazana ny jobily fa-10 taona ny FJKM sy ny faha-900 taona ny diran'ny mission na LMS teto Madagasikara izay nahavory olona iray alina. Tany Toamasina kosa no ivon'ny fankalazana izay nahavoriana olona 3 alina hatramin'ny 4 alina. Antananarivo kosa no amaranana ny fankalazana ka mandritra ny 3 andro izany izay manomboka ny zoma 20 Oktobra ao amin'ny FJKM Antananarivo izay isy fialaran-kevitra momba ny mpino protestanta miatrika ny fiainam-pirenena. Itony sabotsy 20 Oktobra izany eny amin'ny kolejy teolojika Ivato. Isy ny fanimpom-pivavahana sy ny fitokanana ny tsangam-baton'ny jobily. Ny alahady 20 Oktobra kosa dia isy ny fanimpom-pivavahana ao amin'ny kianja be ny Mahamasina. Andaram-potoana amin'ny famaranana ilay fankalazana mihoatra an'izay natao tany fanombohana tany Antsiranana sy indrindra ny ivony tany Toamasina. Ny antony dia raha antsika malala izay teo amin'ny komity dia mihevitra ny anao endrika maromaro vitsivitsy any. Ohatra eto amin'ny Hôtel de Ville anao an'izany exposition izany nefa ny raha antsika malala ny toetrandro tsika koa atao anatin'ny fampielezan-kevitra anahirana ihany na dia niresaka fivezivezena fotsiny ary circulation sady manjary misy fangaroan-javatra izy. Ny eritreretra kosa anao an'ilay filazana ilay hoe kulturary izay saika hiverina ampatsiazy zany hitetesana an'ireo fiangonana malaza ny poiran'ny FJKM teto Madagasikara ny ankabeaza moa saika teto Antananarivo dia anao fifaninanana vazinan'izay zany na concours culturel momban'izay fa sarotra ihany koa ilay izy satria raha miainga eto Antananarivo resahako fotsiny hoe miainga ao any Ambohipotsy ohatra marim-patongany vato dia ngambany adiny teo na adiny 4 sika vatongany dia naloanay zany naakaka daholo izay hiverina fa etsika mety any Ambatsembana na ny fivezivezentsika na indrindra koa ny fifandraisana. Mampatsiahy ihany koa ny avy eo anivon'ny komitiny jobily fa mifandraika indrindra amin'ny sinodany mpiandraikitra ny foibeny FJKM izay atao indro isa-taona ny daty ny 20 Oktobra fa tsy misy antony ambadika akory. Lafim-baovao hafa kosa indray tamin'ity androany ity dia nanentana ny vahoaka nambomanarina ny solombavam-bahoaka atao amin'ny boriboritany faha-enina ny amin'ny fanohanana ny kandida mitondra ny laharana fa-5 nandritry ny fiaonany tamin'ny ponina teny Antoerana. Isan'ny namafisiny ihany koa ny zava-bitany komina Antananarivo renivohitra mikasika ny fanadiovana ny tanàna, isan'izany ny fanalana ireo fako mivangongo tamin'ity boriboritany ity. Arahantsika vetrany ny fanampim-baovao. Manoloana ny fivangongo ny fako teny Ambohimanarina tsy nitazapotsiny be ny tanàna Lalao Ravalomanana fa nandray an-tanana avy hatrany tamin'ny fanisorana izany raha toka ny SAMVA na ny service autonome de l'assainissement de la ville d'Antananarivo no tompon'andraikitra ny amin'izany. No ny fiara-miasany teo amin'ny Iraka avy ao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra no nahafahana nanalany fako ny vangongo teny Antoerana. Ny fako Ambohimanarina dia marianay fa tsisy nanala afa-tsy ny iraky ny be ny tanàna Lalao Ravalomanana. Betsaka ireo miambo ho nalala ny fako tetỳ amboriboritany faha-enina fa tsisy nanala ireny na iray ary
na dia tsy anjaran'ny commune ary manao izany fa anjaran'ny samva dia nandray indraikitra mibe ny tanàna. Mahakasika ny tontolo ny fampielezan-kevitra indray nanentana ny mponina an'Ambohimanarina sy ny vahoaka malagasy rehetra ny solombavam-bahoaka avy ao anivony boriboritany fahenina Ramatoa Horace Rasoanoromalala mba hanoana ny kandida larana fa 520 Andriamatoa Marka Ravalomanana. Koa mbola mamerina izay manentana ry vahoaka an'Ambohimanarina lay kandida numéro 25 lay mpanangana fa tsy mpandrava lay mpamelona fa tsy mpandoro io ihany no azo antoka anarina ny firenentsika anala azy eo anatin'izao fahantrana izao. Tianay asiana resaka kely vetivety mikasika amin'ny fakona Ambohimanarina. Ankoatra izay andro antolakandro no nanainga hiazo any Ambatolampy ireo mpomba ny kandida Marka Ravalomanana hanohy ny fampielezan-kevitra. Vaovao ny sosialy kosa ary dia tonga nitondra izay voatsiramby ny tanana ny aveo anivo ny komina Antananarivo renivohitra taorian'ny aitrano tranga tetsy Mandrosoa Faravohitra tamin'iny herinandro lasa teo iny. Ny soloana Andriamatoa Bernard Joseph Atena délégué ny boriboritany voalohany teo koa ny tale misahana ny asa sosialy avy eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra trany. Fanampiana toy ny fotsim-bary sy fitaovan-dakozia no natolotra ireo fianakaviana Trabona ny sasivy araka ny nambaran'ny délégué ny boriboritany voalohany hatrany dia fanampiana ihany no natolotra izy ireo fa anjaran'ny tsirairay kosa no miara-misalahy amin'ny fanorenana. Raha tsika avetrany ny antsipirian'izay miaraka amin'ny noro fitiavana. Taoriany ny aitrano izay nitranga teny amin'ny fokotany Mandrosoa Faravohitra tamin'ny herinandro lasa teo iny dia nitondra izay voatsirambony tanana ny avy ao anivony komina Antananarivo renivohitra izay notariny solitena ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalao Ravalomanana dia ny délégué ny boriboritany voalohany Bernard Joseph ny talemsana ny asa sosialy eo anivony komina Antananarivo renivohitra Dokotera Priska Andriantseheno ary ireo mpiara-miasa maro avy ao anivony komina Antananarivo renivohitra ny andro ny androany Alarobia 10 Oktobra. Ny sasivy teo ireo fianakaviana Traboina izay nomena fanampiana toy ny fotsim-bary sy ny fitaovan-dakozia. Ankoatra izay dia nanampy ireo mponina tamin'ny fanamoranana ny fanamboarana ireo antota taratasy izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ireo tompon'andraikitra avy ao anivony boriboritany voalohany. Mbola ho avy eny antoerana ireo tompon'andraikitra ara-teknika avy ao amin'ny komina ijery fotony ireo fenitra sy toromarika izay tokony arahina amin'ireo fomba fananganana trano miaraka amin'izany ihany koa ireo fitaovana fanaovana trano toy ny biriky, ny fasika, ny simenitra, ny tafo. Zavatra ray lehibe izay tao anatin'ny izy dia satria anisan'ny hoe mpiaramonina amin'ny ramatoaben'ny tanàna amin'ity faravohatra ambony ity ireo kanefa na izany ara tsy hoe fanakaiky aminy be dia izay le izy fa ao anatin'ny mahaolona ary ao anatin'ny tetikatsy sy zavatra maro izay efa nampantanainy ben'ny tanàna ao anatin'ny asa sosialy izay ataony ka izay ngamba no natonga anay nitondra andreo fanampin'ireo amin'ny anaran'ny ben'ny tanàna. Araka nambarany délégué ny boriboritany voalohany dia fanampiana ihany ireto atolotry ny komina Antananarivo renivohitra ireto fa anjarany tsirairay ho izy miara-misalahy amin'ny fandrenana. Tsara marina fa anisan'ny fijerenany mahaolona sy ao anatin'ny asa sosialy izay efa fanao ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ny asa famonjena ny mpiaramonina toy izao. Tsy mitsahatra ny manentana ny tsirairay ny komina Antananarivo renivohitra mba samy hitandrina sy homelo hatrany mba tsy hiverimberenany trangana aitrano toy izao intsony. No ireo tatatra tsetsina ny fako mivangongo ary ny fiakaran'ny rano no anisan'ny olana mampijaly ny mponina ao amin'ny fokotany Besarety nandritry ny 10 taona izay. Amin'izao fiandohan'ny fahavaratra izao ary dia mikaikaika ny mponina eny an-toerana any amin'ny fiakaran'ny rano izay tonga hatrany atokantrano mihitsy. Arahantsika avetrany ny fanampanazavana etiny noro fitiavana hatrany. Tao anatin'ny 10 taona, anisan'ny olana mbola tsy voavaha mampijaly ny mponina monina eny amin'ny fokotany Besarety mandraka ankehitriny ny fahatsiatsemany tatatra vokatry ny tsy fisian'ny toerana voatokana anariana ny fako. Mangany fotsiny ny fiakaran-drano rehefa amin'ny fotoan'ny fahavaratra izay tonga hatrany atokantrano ireo mponina mipetraka eny amin'ny faritra iva.
tsy ny olana eo amin'ny fahadiovan'ny toerana honinana ihany no mampijaly ny poniny besarety fa eo ihany koa ny tsify sy ny asa ara-dalàna ivelomany ankamaroan'izy ireo. Amin'izao zany le amin'le fahavaratra le rano no tena olana fa tsisy taona zany dia mitaitaina foana amin'le ranon'olana amin'le rano. Olana ety amin'ny faritra aty dia le tatatry anay maloto be fako trano esa trano azo tombon-drano zay jereo isortira be za makarano bidô kely io ny ananako za tsy mba manana koveta tsy manana sio bidô kely reny mba angalako rano amin'ny tsy fananako. Ahinona hiparitaka araka izany ny karazana aretina maro samihafa toy ny valana aretina pesta, ny raboka, ny areti-pivalanana indrindra amin'ny fotoana ny fahavaratra raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny manam-pahefanana. Mangataka na ijeren'ireto farany amin'ny fomba haingana ny vahaolana maharitra ho famanana ireo olona ireo ny ponina. Izany rahateo no anisan'ny andrasan'izy ireo amin'ny fifidianana. Dia mba fanatsarana mihitsy zay mba dia tavinay amin'ny fifidianana zay olona tokony havita tsara sy neta entin'ny vahoaka na amin'ny lafiny rehetra mihitsy io na ity resaka fantatra an'ity ny vidom-bary indrindra io manko dia sakafotsika malagasy io. Zava-dehibe aminay moa fandalokana rehetra ty moa zao plasy misy anay ty amin'ny toeran'ity fa dia mba mangataka amin'ny fitondrana zay mba hijerany amin'ny ty ambany tanàna ty satria natrany aminay ambony any ala dia mitohana be ohatrao dia tonga an-tranonay le rano maloto be amin'ity tatatry ty. Ny andratsana dia mba hoe anatinanay vahoaka madinika amin'ny tondra-drano zay tena mba hiandratsana jeba mpitondra lany io. Ny andrasana aloha amin'ny fifidianana zay mba fijerevana andreo le ohatran'ny faritra le aty aminay zany indrindra fa hoe ny fikarakarana an'le dalina amin'le rano satria raha ny eritreritra anay zany mba tokony hoe dalina zany amboarina tsara dia zay mba hitahetako ny fiainana indrindra fa fiainana amin'ny sarotra zao mba fijerevana ny fiainam-bahoaka zany ny fiainana madinika. Andro maintany no nanatontosana izany araka ny fantatra androany. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fiarahamonina izay hatrany miororo indray ny ponina eny ambanina mpamarinana amin'izao fiatombohan'ny filatsan'ny orana izao any mety hotsahan'ny vato be eny ampamarinana eny. Avy ny orana ka memikorisa ny vato ary mekoka ihany koa ny tany miazona ny vato be. Vato fito no ahina iotsaka eny ary hatramin'izao taorian'ilay fiotsahana farany izay namoizana ain'olona ny volana febroary lasa teo dia tsy mbola misy ny fandraisana andraikitra mikasika ireto vatobe ireto. Raha itsika vetrany ary ny antsipiriany tateriny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Anomboka izao ny orana efa miroso kelikely amin'izay vanim-potoana ny fahavaratra izay raha teo isika eto Madagasikara. Manoloana izay indrindra dia mitaintainy indray ny ponina eny ambanina ampamarinana amin'ny mety hiotsahan'ny vato eny ampamarinana indray. Toy izay efa nitranga ny 17 ny volana febroary lasa teo izay namoizana ain'olona 7 sy naratrana olona 9. Fianakaviana 9 trano no mbola ahina amin'izay fiotsahan'ny vato izay. Manao antsoavy ny amin'ny mety tokony hijerena ny ambanina ampamarinana araka izany ny sefokotany. Amin'izao fotoana izao zany ny olana manjaty aminay sy mampitaintaina anay dia ny fiavian'ny oram-baratra. Satria misy ireo vato mipetraka eo zay midina miamikorisa ihany manoditsy kelikely mamonjy ety ambany zany zay tena hitera-doza tanteraka ho an'ny olona zany. Efa misy nalany izy ireo fa misy nomenay olona zaraina ho an'ny olona fotsiny ary fa mbola misy tavela zany eo ambonimbony eo dia atahorana mafy mihitsy ka dia zay mihitsy manantso amin'ny fanjakana hoe miantso anareo zay mba jereo fa nisy fampanantenana natao tamin'izany 17 février 2018 zany. Vato 7 no mbola ahina iotsaka eny ampamarinana ary ny iray antsoina hoe ambato mirakotra no tena mampiororo ny ponina eny satria lehibe dia lehibe. Ny filatsahan'ny zava-maniry eny ihany koa toy ny raketa maniry eny amin'ny vato be ireo no atahorana satria mihintsana matetika. Natonga ny tanan'izy taorinan'ilay 17 février zay sehonin'lozy iny dia miakoka le tany dia eny amin'ny ambony iny zany dia tazana daholo ny faharatsin'le aniny na ny vato vaky na ireo le vatana voatsiny le cactus zay latsaka eny zany. Raha mijery tsara tsika dia miakoka ny tany iny. Taloha tena ny zava-maitso naniry fa lasa daholo le tany dia
lasa tsy mitazona tsony zany a na tsy voatazona tsony na vato a na ny fako a na ny zavatra rehetra any zany e. Tsara trany ny mampatsiafa nandritra ny lozany iseho teny farany ny volana febroary teo no nampanantenainy ireo fianakaviana 7 trano fa afindra eny Ambohitra Atrimo saingy mbola eny aloha izy ireo hatramin'izao ary sy nisy resaka intsony ny momba azy ireo. Dia izay ihany koa no manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ampahafantarina ihany koa isika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fahitalavitra MBS fa amin'ny 5 ora hariva no fanarahanao ny horonan-tsary miaina avatara fa tsy amin'ny 9 intsony toy ny teo aloha izany. Aorian'izay dia ny Gossip Girl sy ny Le Prix du Pardon. Izany rehetra izany moa dia mialohan'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao avokoa. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma ary manome fotoananao ho amin'ny rapitsy toy izao indray.